L'actu du jour. Dia mitondra izao fanazavana manaraka izao teto anivon'ny fampanoavana Antananarivo miaraka amin'ny eo anivon'ny direkteuran'ny police judiciaire ao amin'ny gendarmerie pirenena sy ny direkteuran'ny police judiciaire ao amin'ny police pirenena ao ihany koa ny ao amin'ny surveillance du territoire sy ny solotenany ao amin'ny ministeran'ny intérieur fanazavana mahakasika ny fandravana ny tambazotra izay mpanao ny escroquerie en ligne na scamming sy mpanao ihany koa famarinana olona na traite de personne. Izany opération zany dia efa natomboka volana maromaro izay ary efa nisy no voasambotra sy nampidirina aponja mandrapatonga ny fitaoam-pitsarana azy ireo. Izany opération zany dia mialoavan'ny famotorana sy fanadiadiana ary misy ny perquisition izay natao. Ny perquisition izay natao tao anatin'izany dia ara-dalàna avokoa satria nahazahoana alalana fandravana tambazotra mpanao scamming izany ny perquisition izay notanterahina omaly asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jiona enam-roapolo sy roa arivo teny tsara sotra. Ny fampanoavana izay efa tao anatin'ny volana vitsivitsy volana maromaro izay no efa nisy fidinana tserika nataony teo anivon'ny police pirenena hanenjehana manokana ireo tambajotra manao fisolokiana anligne na escroquerie anligne mo scamming tena lalatsika azy bebe kokoa angambany. Tsara ihany mitondra fanazavana hoe inona moa le scamming. Le scamming zany dia arak'ilay nambaraka teo hoe fisolokiana anligne, tsy ohatran'ny fisolokiana mahazatra izay fahitantsika mivantana fa atao anatin'ny fampiasana internet. Zany hoe ny olona tratran'le fisolokiana zany amin'ny ankapobeny dia olona ivelany izay efa ananan'zareo manokana milomo ny mombomban'ireo olona reo. Zany hoe efa misy an'ilay atao hoe profil ny ilazany zareo azy mikasika an'ireo olona rehetrarehetra izay tiana ho solokiana. Dia miankina amin'io profil-le olona io no fomba natanterahana an'ilay fisolokiana. Zany hoe raha tamin'ireo toerana rehetra izay efa hidinan'ny police pirenena dia misy fampiasana solosaina be dia be ary arakarak'izay profil tiana ho solokiana dia efa misy taratasy kely famorona zareo mpiasa izay miasa ao anatin'ilay izy amin'ny fomba atao ahafahana misoloky an'ireo olona izay tiana ho solokianareo. Raha ny efa hitanay tao anatin'ny fanadihadiana dia mahazo hatrany amina $8,000 par jour ny olona anankiray ao anatin'ny fisolokiana. Ary izay mbarako teo hoe tsy olona eto Madagasikara ny tena tratra izay fisolokiana izay fa olona avy any ivelany avokoa. Raha iverenana kely mitrangateny tsara sotra izay na be resaka tao anaty tambajotra tserasera omaly dia marina tokoa ny filazana hoe misy mpiasa fitonjato mahery tao amin'ny toerana io. Izy io moa zany dia toerana efa nodiazana na hoe selena zany le toerana tamin'ny fidinana fotony nataon'ny police pirenena teo aloha dia efa akan'ireo fitaovana izay fampiasain'izareo ireo ny hidinana teny omaly.
dia na dia fananazava moa tony amin'ny fampanoavana izay lidina tena toerana niaraka taminay dia tsy nivoay zareo le toerana dia tsy maintsy natao ny fomba rehetra nidirana tao amin'le toerana ary ny polisy izay niditra tao indray no lazalazaka hoe darohan'ireo mpiambina tao anatiny dia izay tsy maintsy nisy ny sary izay mivoaka tany amin'ny tambajotra-tserasera hoe nisy fampiarana heriseta nefa tsy fampiarana heriseta izy fa tsy maintsy natao izay fimetrizena azy ilazana azy angambany mba tsy isiny ilay toizany fikasiatana nampotana filaminana dia ozy ake hoe misy mpiasa fitodrato mahery tao amin'ny toeran'io amin'ny akapobe zany dia fiteratany vahiny avokoa no tena miasa tamin'ireo toeran'ireo afa-tsy ny olona vitsivitsy moa zany teratany malagasy le hoe tany filaminana ao anatiny mpiasa mpisakafo mpanadio trano fa ny ankamaroany mpiasa amin'ireo toeran'ireo dia teratany vahiny avokoa tamin'ny toerana sasany ary dia tsy misy afa-tsy teratany vahiny no tena miasa tao anatin'le izy ka hiteraka fahavoazana lehibe ho an'ny Madagasikara raha tsy enjena izy io ary indrindrindrindra efa enjena tany amin'ny firenen-kafo ireo olona reo azo tonga teto amintsika izao dia izay no nahatonga ny hoe nisy ny fidinany fotony amin'ny fanenjehana azy ary mbola hitonga zany amina faritra maro satria tsy eto Antananarivo irery nisy izy io fa miparitaka amin'ny faritra maro manerana Madagasikara ny teo aloha mikasika ny repoko vahiny izay manao fandraharana tsy ara-dalàna eto amin'ny tanin'ny repoblika izay ataon'ny sapandraharaha misahana ny fanaraha-maso sisy tany dia sapandraharaha manokana sy natokana hijery anara-maso ny taratasy rehetra mikasika ny petrahan'ireo vahiny izay eto Madagasikara raha ny kasika zao raha manokana zao dia visa turistika zany no idiran'ny zareo vahiny voakasika eto izay tsy manara-dalàna eo ihany koa ny fipetrahana maharitra eto izay tsy voahaja eo ihany koa ny atotan-taratasy izay tokony arahana satria maro ny diana tokony ho arahana izay vao mahazo ny atao hoe visa long séjour na visa résident reo rehetra reo zany dia tsy voahaja nyreto tambajotra izay manao fandraharana antsokosoko ary manao ihany koa ny traite de personne amin'ireo toerana maro izay voalaza teo aloha reo ka ny antom-pisina eto zany dia manamara ny fijerena ny fotika ny taratasy mahara-dalàna na tsy mahara-dalàna reo taratasy hipetrahana na ivanianana na isana eto ny ataon'ny sapandraharana io zany dia mijery fa misy tokoa zany ny tsy fisin'ireo taratasy eny an-tanan'ireo vahiny izay voatona teo izay ary raha ihany koa misy toera maromaro misy toerany terera misy toerany rarina vahiny ary misy toerany fonction publique. Ny fanamafisana izay voalaza ny SPT teo ny ministeran'ny atary sy ny fitsinjaram-pahefana dia manao fanamariana fa ny teratany vahiny izay manana visa transformable avy any mason'ireo amin'ny Madagasikara any ivelany na ny ministeran'ny raharaham-bahiny eto an-toerana ihany no afaka manao mametraka fangatahana fipetrahana maharitra eto anivon'ny ministeran'ny antitany. Ny visa turistika zany mazava ho azy tsy ao anatin'izay. Fanambarany ramatoa toy ny fampanambavana teo dia nanao hitsika ihany koa ny amin'ny pirenena makasika ity escroquerie angelina ity ka avomaly tena fojona no natratrarana teratany vahiny eo amin'ny efapolo mahery tamin'ny toerana ray eto andrenivohitra. Zavatra hita moa zany dia tsy manana passeport le toerana eto
fananontaniana izy ireo dia hoe nogiage ny lehibeny passeport zareo izay zany dia fa ahitana misy lazany hoe trait de personne ihany koa anatin'ity fisokotrana ity ka efa misokatra moa fanadihadiana dia tsika miandalana Tompoko ndraikitra tsirairay teo izay zany ny fanazavana mikasika ity fandravana ny tambazotra mpanao scanning ity. Eto dia marihana fa samy hafa mihitsy ny scanning sy ny call center. Ny call center dia prestataire de service izay manana fahazahoan-dalana ara-dalàna avy amin'ny tompon'andraikitra, fa ny scanning kosa dia mpanao fisolokiana amin'ny alalan'ny internet. Indray manko ireo olona manao scanning dia miafina ao ambadiky ny hoe call center. Izao fanazavana izao dia nentinay mba tsy hampirorosaina ny mpanara-baovao rehetra ary ny fanadihadiana moa dia mbola mitoka tsy maintsy afara amin'ny fitondrana ireny olona voalohany ireny amin'ny fitsarana ny rahalahy. L'actu du jour.